fa anisan'ireo manaraka moa ny toetra raha ara-politika eo amin'ny fiainam-pirenena ny raharaha mitranga samy hafa eto amin'ny firenentsika ny mpitarika nasionaly ny antoko antoka sy dinany nosy Andriamatoa Edgar Zavinava manakambara izy mikasika an'izao toetra raha zao Michel Ralbera. Nampiantso atsika teto amin'ny radio Antsiva moa Andriamatoa Edgar Zavinava mpitaridalany antoko antoka sy dinany nosy nilaza ny heviny amin'izao raharaha mitranga indrindra fa mahakasika ny fiainan'ny mponina andavanandro amin'ny mampitantana sy tompon'andraikitra azy teto Antananarivo teo aloha no nitenenany sy nandraisany an'izany fitenenana izany mitondra afatra ho an'ny malagasy rehetra eto Antananarivo sy ny malagasy rehetra manerana any Madagasikara mikasika ny ity tsy fisindrano sy ny faharitan'ny rano eny Mandroseza sy ny renirano Nikopa no nitondrany izany fanampy ny fanazavana sy afatra ho an'ny malagasy izany ho arahantsika tahaka an'izao. Eo anatrehan'ny toe-javatra tena manahirana isika eto Antananarivo ary amin'ny tompon'andraikitra teo aloha amin'ny fitantanana Antananarivo ny tenako no itenenako. Hita zao fa ritra ny rano Nikopa tsy mbola nisy teto amin'ny tanànantsika izany. Tsy mbola nisy teto izy raha nahatsiarovako saina fotsiny sy ny fahalalako ny tantara hatramin'ny nananganana ny tanàna Antananarivo efa 570 taona lasa zao. Reko ihany koa zao fa ritra ihany koa ny farihan'ny Mandroseza. Tena zavatra manahirana mihitsy ho iaho ny diavintsika eto amin'ny tanànantsika amin'izao fotoana izao. Eto dia miantso antsika rehetra eto anivon-tany, eto Merina, miantso antsika ihany koa malagasy rehetra monina eto Antananarivo na malagasy rehetra eto Madagasikara fa tokony hitodika mafy amin'Andriamanitra tsika ary tokony hibebaka ihany koa. Dia miantso ny rehetra ihany koa ny tenako ireo rehetra manam-panahy, ray aman-dreny ara-panahy eo amin'ny fiangonana, ireo ray aman-dreny ara-panjakana ihany koa, ireo ray aman-dreny eo amin'ny fiarahamonina ihany koa mba hikaondoantsika mba ho tonga saina manoloana an'izao zavatra manahirana eto amin'ny tanànantsika izao. Andinika lalitsika manoloana ny loza ozy tsy roa amantany mitranga eto amintsika. Izany no itenenako fohy eto amin'ny radio Antsiva ary sorako betsaka anareo eto amin'ny radio Antsiva nafahakoa nametraka an'izany afatra izany ho an'ny mpiarabelona rehetra. Raha nanokatra ny ady hevitra tamin'ity taona ity eo amin'ny lafiny ara-politika moa ny mpitaridalan'ny ADN Andriamatoa Edgar Zavindrava dia nanamarika sy nanipika izy fa na isika misafidy ny antsoina hoe fanjakana izay efa ao anatin'ny faharavana zany ny firenena ny tiako lesana eo resaka hoe eta kaotika zany ny rafitra izay misy dia ao anatina faharavana vokatry ny zavatra misy rehetra amin'izao fotoana izao dia nanamarina n'izay nambarany tokoa ny zava-misy sy ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao fa dia miroso tsikelikely makany amin'ny faharavana isika satria tsy mbola fahita ho izy nafandre hatramin'izay nisiny ity Antananarivo ity tao anatin'ny 570 taona ny hoe ritra ny rano Nikopa ary ritra ihany koa ny faribe ny Mandroseza izay mamatsy ny rano ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina. Samba ny teo amin'ny tantara zany ary mampieritreritra lalina ho ity mpitaridalana ny antoko ADN ity. Ny lafin-javatra tahaka an'izany moa dia tokony tsy hanavahana intsony ny fomba fijery ara-politika nizaniza fa na iza amin'izao fotoana izao ka mahatsiaro manana andraikitra ho an'ity firenena ity dia ametraka ny adevitra mahakasika an'izany fiarahamonina misy amin'izao fotoana izao ary tokony handray ny fanapahan-kevitra farafahakeliny fampaherezana sy fampitoniana ny vahoaka aloha mahakasika ny zava-misy iaina ny vahoaka amin'izao fotoana izao indrindra fa ity resaka tsy fisindrano izay mitranga eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao ity. Izay isany ny fanomezana ny fampitana ny afatra ho an'ny malagasy nataon'ny filoha mpitaridalana ho an'ny antoka sy dinany nosy.